mahita panika ao anatina laboratoire manomboka indray zareo inona indray ny anaovantsika an'ity virus vaovao ty tahaka ny lazainy tamin'ny covid ho avy izy antivirus ty avy amin'ny biby zany isy aretina hitranga ao alohany ao anatin'ny valovolana dia zay ny vaovao nitranga araka namina ny lehilahin'Andriamanitra zany hoe nisy virus hita an'zareo antavirus moa ny anaran'izy ty hitan'izy ireo tao amin'ny sambo ary 3 no maty vokatry ny io virus io zay miseho amin'ny endrika hoe sarotra manomboka sepitsepotra ny olona sy ny sisa ny covid ozy izy dia iverina 100% 2 millions% iverina zany covid efa aminan'ity dia tamin'ny ty volana janoary ty eto moa zany zareo izy manomboka mikarakaraka amin'ny mahakasika an'izay dia nomboka ilaza aminareo hoe iverina indray io aretiny io ary goavana kokoa noho ny hatramin'izay amin'izao zareo efa miresaka mahakasika an'io hatramin'izay moa nentiny foana ianao nentiny foana tambatambazana teny foana maninona moa izy manao an'izay satria ny tompo mahafantatra hoe amin'ny fotoana izy ireo iresaka mahakasika an'izay hoe virus hipoitra izay dia hiteny izy hoe misy virus anankiray izay grave kokoa no covid hipoitra na dia afaka ny ofehezina izy ireo ary io virus io tsy ofehezina satria tiany ianao nomboka atahotra ka ninona zay aretina zay ho tonga zany dia fanahy izy io zay natsoka hoe covid moa mba hahatonga anao azo azy fa ny zavatra tena misy dia izay hoe misy aretina ho avy ao anatin'ny valovolana ozy izy hitranga zay fa aminan'in'izay zany dia izay le mbola hotako ny virus efa ho avy io aretina io efa mipetraka izy ireo hitako izy ireo tao amin'ny tontolo ny fanahy mipetraka tena hoe le fivoriana izy ireo mihitsy no hitako zany dia miresaka misafidy hoe inona no adovantsika anazy fa aminan'ity indray tamin'ny volana aprily rotaona lasa hitako izy korotana ao anatina laboratoire manomboka indray zareo mandala mahakasika an'le hoe ahoana ny anaparitana mahakasika ny virus zany tahaka ny tamin'ny teneny tamin'ny covid hoe avy amina biby noho ny poiranty ary folo avoeny ho zava-doza noho ny covid tsy miteny hoe manaiky ny covid fa eto miteny aminao fotsiny hoe araky ny voalazany izy ireo dia hoe ho folo avo eny ho zava-doza lavitra noho ny teo amin'ny covid zany zavatra ho teneny amin'ny tele moa no zaraiko eto rehefa maheno teny mpaminany ianao dia enohy tsara ary isika ihany koa tokony hivavaka hanohitra an'le areti-mandringana satria mahita areti-mandringana amin'ny joro indray tahaka ny endrika hoe sery zany ampiasain'ny fahavalo indray zay fikafika zay ozy izy dia ity vaovao ty nitranga tamin'ny fa 4 ny volana May 2024 rehefa nanomboka nahita izy ireo hoe misy karazana virus miparitaka zay tao anatina samby fiara zany zay namonona olona anankitelo be zao vokatr'izay ozy izy ao anatin'izay farafahakeliny zany io olona telo nampahareziny fanamasiny io Betengel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety Rabetso